nanomboka tamin'ny taona 2014 kosa dia tafakatra 5 ireo dahalo nivofo ary niverina eo anivon'ny fiarahamonina any amin'ny district ny Amboasary Atsimo iny. Amin'izao fotoana izao dia hita taratra tokoa ny fipetrahan'ny fandriampahalemana tsikelikely ao anatin'ity district ity hoy ny sombavambahoaka izay voafidy tany an-toerana. Vola Ravoavy sy Tsirakoto Arsan. Tsara ny fandriampahalemana ao anatin'ny district Amboasary Atsimo mivokatry ny fandraisana andraikitry ny rehetra hoy ny député voafidy avy any an-toerana Solange Angèle Ratsaivina dia dahalo teo aloha misy 10,000 no niovy avo ary niverina teo anivon'ny fiarahamonina nanomboka tamin'ny taona 2014. Amin'izao fotoan'izao dia mandray anjara amin'ny fampandrosoana sy fitandronan'ny filaminana any an-toerana izy ireo ary manolo-tanana ny mpitandro filaminana saingy mipetraka olana hatrany sy ny tsy fampinasa eo amin'ireo tanora ireo. Isaorana ny filoham-pirenena Hery Rajoelina Romampianina sy ny Prime Ministre ny gouvernement Ray Manontolo amin'ny resaka lancement ny RSS zany. Satria tena mila fandraisany tsirairay andraikitra zany zay tsika voatody amin'izay resaka fandriampahalemana zay zany. Ka ohatra moa zany ny anay ao Amboasary io raha izahay irery ny olo voafidy irery zany na ny tena mpanjakana irery na ny dahalo nivofo irery dia tsy nahavita ninina zany fa ny fiarahanay mientana zany samy nandray andraikitra ny tsirairay ny nahatongavanay amin'io filaminana azo atao hoe milamindamina zany par rapport amin'ny district sasany. Io resaka insécurité io zany dia tsy ny filoham-pirenena mihitsy rohidina agny amin'ny fokotany agny fa isika agny amin'ny fokotany no mandray andraikitra dia manampy ho azy reo fitondram-panjakana zany. Dia isika koa zany zay tsy afaka hiaraka amin'ny zareo hiandry tsy hatory mba tokony koa zany hangalaka anjara birikitsika zay moa agny zany efa magnampy ihany fa tsy ampy fa tokony hisy koa zany hoe avy aty fitondram-panjakana mba fanampiana na carburant na asa na sakafo satria dia olona mamelo bady amanjanaka koa zany reo olona ireo zany. Vokatry ny fisian'ny fandriampahalemana ao Amboasary Atsimo ny atsara ny vokam-pambolena any an-toerana raha nitatitry ny député voafidy tao amin'ity district ity.